kotra namboitsaina andian'ny faharoa indray no nitototsaina ny fahavalo 7 jolay 17 lasa teo ketsy amin'ny kianjan'ny université n'Antananarivo izay efa fikarakarany avy amin'ny direction des offices des sports et de la culture de l'université Antananarivo isa-taona 12 nisan'ny tarika mpandrainjara tamin'ny fifaninanana ka anisan'ny nandray anjara tamin'izany teto anivony anteny Merandolo eo amin'ny sapany fanatanjahantena baolina kitra volleyball basketball tsipy kanety be ary ny tennis ambony latabatra no taranja no lalaovina nandritra ny fifaninanana tafakatra tamin'ny dingana famaranana amin'ny taranja rehetra ny teto anivony anteny Merandolo afatsy ny teo amin'ny taranja basketball izay nihintsana teo amin'ny lalao ampahifadalana raha nihona tamin'ny fivetika tamin'ny isa 7 no 2 teo amin'ny taranja tsipy kanety be kosa dia resy ny institut pasteur tamin'ny isa 2 tamin'ny lalao famaranana iarahan'olon-droa miaraka ny teto anivony anteny Merandolo teo amin'ny taranja baolina kitra kosa lalao famaranana dia resy ny Colis Express tamin'ny tir au but 3 ny ekipa Sena Sport na ny avy eto amin'ny anteny Merandolo izany fa anisan'ny nampiavaka sy nampitaintana ny mpijery ny lalao famaranana izay niona ny Sena sy ny GBM teo amin'ny taranja volleyball ka nibatan'ny Sena ny amboara tamin'ny isa 7 sy 9 iteo amin'ny taranja basketball kosa izay niona ny Vivetika tamin'ny GBM no nentina nakatona ny lalao rehetra izay niady de niady tokoa ary lavon'ny Vivetika tamin'ny isa 9 no 9 ny GBM nandritra ny fifaninanana dia nisongadina hatrany ny volleyball Sena de Madagascar na ny VBSM satria dia nitarika voalohany hatrany tamin'ireo lalao rehetra izay nifaninanana toa ny fionany tamin'ny institut pasteur tamin'ny lalao manasadalana izany ka nandreseny tamin'ny isa 7 no 4 nandritra ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny kotra namboitsaina andian'ny faharoa ty no nanamarian'ny italien'ny direction ny office des sports de la culture sy ny tompon'andraikitry ny université Antananarivo fa hisy ny ezaka lehibe hanatsarana ny fikarakarana andian'ny fahatelo ary no mariny fa zava-baovao sy mirindra ary ho lalao pirahalaina tanteraka no tanterahina amin'iny taona 2024 avy iny